Maro no atolotra ao anatin'ilay fifaninanana eo amin'ireo tanora mpandraharaha amin'ny sehatra maro samihafa antsoina hoe Startup Cup Antananarivo. Ity fifaninanana ity moa dia toana ny Orange Madagasikara. Ho fanomezana aina ny sehatry ny fandraharahana dia mikarakara fifaninanana antsoina hoe Startup Cup Antananarivo ny fikambanana tsy miankina ABAG ary toanan'ny Orange Madagasikara. Natao an'ireo tanora mpandraharaha manana hevitra ity fifaninanana ity. Tsy voafetra kosa ny sehatra satakina ao anatin'ity fifaninanana Startup Cup ity. Fifaninanana iraisam-pirenena izy ity izay andraisana firenena 750 anjara. Izany hoe ny tanjona misy ity zany dia fampirisihana zany ny tanora amin'ny famoronana asa sy fanampiana azy ireo zany ao anatin'izay sehatra fandraharahana izay. Ny mampiavaka ny Startup Cup zany eto Madagasikara dia ny fanamavanana ny famoronana asa, zany hoe hevitra fohifohy zany no andrasana amin'ny mpandray anjara fa tsy business plan araky ny mahazatra. Dia aveo eo amin'ny lafin'ny loka zany no tena ny fantohanay, zany hoe zay mpandresy amin'izy io zany dia azo lelavolafahan'ny manangana orinasa. Mariako eto fa orinasa hevitra mbola tsy orinasa no andrasana, dia fanampiana an'ireo mpandray anjara zay mandresy mba amorona an'izay azay amin'ny alalana fanampiana azy ireo amin'ny resaka vola sy amin'ny resaka fanofanana maro samihafa amin'ny fandraharana. Manomboka amin'ny alatsinainy 17 Martsa ka hatramin'ny 15 Aprily izao no fametrahana ireo antota taratasy mirakitra ny hevitr'ireo tanora mpandraharaha etsy amin'ny foiben'ny ABAG eto Tsimbazaza. Loka maro samihafa kosa no atolotra ireo mendrika indrindra dia ny Prix Antananarivo Startup Cup 2024 izay mitentina 3 tapitrisa ariary ho an'ny voalohany, 2.5 tapitrisa ariary ho an'ny faharoa ary 2 tapitrisa ariary ho an'ny fahatelo.